Tanteran'androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert Antaninarenina ny atrikasa fikarohana vahaolana ahafahan'ny tanora mahay ny fifehezana sehatra iray na ny fahaiza-manao na ihany koa ahafahana mahazo asa mendrika. Teto amin'ity hetsika iray ity dia ny OIF ny tompomarika tamin'ny fikarakara. Roa taona lasa zay raha tsy haivina no nisy ny fanaovana ny états généraux de l'emploi et de la formation. Androany kosa dia no tanterana teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert ny atrikasa fikarohana vahaolana azahoan'ny tanora anana fahaiza-manao azahoana asa mendrika ary nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fotoana ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Daholo itokony ametrahana paikady mba ahitongavany ireo olona izay irotsaka antsehatra amin'ny sehatry ny asa na ny atao hoe population active mba ho afaka ilomano tsara amin'izany sehatry ny asa zany anana traikefa ahafahany miatrika ny fiainany ahafahany manana traikefa amin'izany resaka farifana arak'asa zay indrindra eo sehatry ny fampanarana asa. Ary ny ministry ny asa ny fampianarana teknika sy ny fampianarana arak'asa dia nanamarika fa betsaka ireo tanora tonga eo amin'ny sehatry ny asa no tsy manana fahaiza-manao na tsy mifandraika amin'ny filan'ny mpampiasa. Misy ireo vondrony mpandrarà no naneho ny fahavononany andray ireo tanora hiasa. Ny eto amintsika dia efa misy ny politika napetraka ary misy ny teti-bolana tokana ho fampiarana izany. Politika manko ny ezahana hoe ao anatin'ny 10 taona nanaovana azy 2015 ka hatramin'ny 2019 ary efa samy mahafantatra ny andraikiny ny tsirairay izahay amin'ny fanjakana ao amin'ny ministera dia fantatray ny vola ho ampiasaina any amin'ireny centre de formation professionnelle sy lycée technique ireny. Raha eo amin'ny 10 000 eo ny ankizy any amin'ireny centre public ireny ankehitriny dia amin'ny afaka 10 taona dia hatratra 110 000 zany ary efa misy planina sy financement eritreretina anaovana izany. Ho an'ireo mpiara-monina kosa fantatsika fa le politika nationale dia niarahana namola voly efa nilazaiko ambony zany dia namola voly miaraka amin'io zany le orinasa na ny entreprise privée. Ny tanjona dia ny ho antoky ny fampandrosoana ny tanora rehetra. Tsikarotra kosa fa mbola tsy ampy ireo ivitoeram-piofanana any amin'ny faritany ary tokony ampitomboana izy ireny.